Ambifaliana indray no iarabananao a izay manaraka izao fandarana izao ankasitrana ny fanehoanao fahalianana sy ny fandraisanao fanapahan-kevitra iaraka mandritra izao fandarana izao. Mialohan'ny tena ifampiresantsika dia manasanao a anondrika anylohanao fa hivavaka isika. Ranay izay ny an-danitro, ianao la iraina any lanitra sy ny tany, tompontompanjaka ny mpanjaka mefa ny zavatra rehetra atolotray ho anao riany dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ny tsy fafezana fisaina ka mahatonga anay anao tao anatrenao ka tany nafona aminao zany ankehitriny. Sotranao izy izao satria nomenao ity fotoana ity indray a izay ahafahanay mifandray aminao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Fezo ny fisainanay mba hifantoka ary ny fahazavan-tsaina avy aminao ny nazavan-tsainay fa nay mahafatra ny sitraponao ary tario izay anaiky ny sitraponao ka hitondra fahasoavana ho anay ane izao fotoana izao. Tononona sy angatana aminanao tsoky ty mivavaka. Amen. Anio indray zany isika dia iresaka voankazo anankiray ety am-pendohano dia ny aviavy zany. Ny aviavy zany a dia araky ny fahitantsika azy eo amin'io sary io dia zao manana hoditra ivelany miloko a volomparasy zany ary ny nofony zany dia miloko mavokely fotsy a izay rehefa sokafana izy io dia tena mahasarika ny maso mijery azy. Izy zany dia manana endrika tahaka ny poara ary ny tsirony a dia izao tena tsara ny tsiron'izy io fa izao izay tsirony tsara izay mihitsy dia mandiso ny fomba fijerintsika aminao hoe ny atao hoe tsara satria izao misy tsirony anankiray izay mamy nefa mangidy. Tsika mantsy vao miresaka hoe mangidy dia tsy tsiron-javatra zany, tena tsiron-javatra zany. Mangidy zany tena tsiron-javatra. Fa mifangaro ao zany ilay mamy sy mangidy. Ary zao ny olona antsika vao misy hoe mangidy kely tena ratsy be nefa tena zay mihitsy. Ka izao izay fifangaroan'ny mangidy sy ny mamy zay zany a dia mahatonga ny ranony oatra miraikidraiky zany ary tena zay mihitsy. Ay zany ny mangidy sy ny mamy a tena miaraka mandrakariva. Ireo aviavy ireo zany a dia ny tena betsaka amin'izy ireo dia any Turquie, any Egypte, any Grèce na Maroc. Ny aviavy vaovao zany a na mainina dia zao misy vitamine B complexe be dia be mihitsy. Ary zay mazava-dehibe azy io satria ny vitamine B zany dia ilain'ny retsika. Ka isika zany raha vao miresaka ara-panahy dia retsika avokoa zany zay. Ary zay mazava-dehibe any ity voankazo a aviavy ity. Dia ny voankazo ny aviavy zany dia azo ampiasaina anaovana fanafody izay masitrana karazana aretina maro a. Ary raha ohatra zany miresaka tsindrin-tsakafo isika dia anisan'ny tena tsara. Zao mantsy matetika mantsy tsika zany raha miresaka hoe tsindrin-sakafo dia zavatra mamy gâteau sy ny any anefa voafandrika indrindra moa ny glasy dia resantsika kely vetivety zay glasy zavatra mangatsiaka. Tena marina ny glasy no tokony hohanina voalohany fa tsy any amin'ny farany satria miara-mahalala zany tsika ao anatin'ny ririny tsika zao jereo tsara mila mihinana zavatra mafana. Ianao zany avy nihinana zavatra mafana tapoanao glasy a dia tsy mandeha ny fandevonan-kanina ary tsy mahatsara. Ary izay hoe ity tontolo ity zany nivadika daholo ny zavatra naturel navadiny any amintsika ny zavatra ara-boajanahary dia zay mahatonga antsika marary. Zay mahatonga ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka ny mpivady tsy misy mihitsy satria zay mihitsy hoe mianatra maneho fitiavantsika fa le fitiavan-tena ny betsaka ary zay no mahatonga ny toe-javatra. Androany zany voankazo ara-panahy izay resantsika indray dia ny faharipo. Ahoana zany koa anisan'ny tena
resaka fa paoly moa zany ao amin'ny galatianina toko fa 5:23 eo de miresaka an'io faharipo io ny dictionnaire anankiray zany a de manome ny famaritana mahakasika an'ity faharipo ty de dictionnaire amin'ny internet moa zany nangalana azy ity de izao ny faharipo zany de mamaritra ny toetra manam-paharetana, ny finiavana hiaritra toe-javatra manahirana ohatra hoe fiantsiana, fanakorontanana, fanavaozana na fanaintainana ka izao ka manalavitra fimenomenonana ary tsy tonga amin'ny fahatezerana na fahasosorana na ny toy izany. Zay zany le hoe maharipo. Ny maharipo zany raha tonga de raisitsika pratika eo fiainana de zao ninona toe-javatra miseho de tsy tezitra izy. Fa ny fiarahamonina nampianatra eny atao hoe tonga de aseho ny fahatezerana. Ary namane fitiavana ilay zao ampahatezerana e. Fa ny olona maharipo zany ninona toe-javatra miseho de zao tsy tena maneho fahatezerana diso tafahoatra be na fahasosorana na fahakisitinana ary indrindra fimenomenonana. Zay zany ny atao hoe tena zava-dehibe zany. Raha toa ka hananany tsiraray avy zany tena zava-dehibe ary tediavin'ny olona anie zany eo amin'ny fiainana andavanandro e. Ary anisan'ny fefy anankiray iarovana ny fiainan'ny ankonana ny fananana zany hoe faharipo zany. Andenge samy makasary an-tsaina hoe io misy zavatra le faran'izay tsy zaka ka samy manana faharipo ny tsirairay avy inona zavatra hitranga ary tena zay mihitsy lay tediavana. Ny fifandraisana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy na ny mpivady moa zany a no resahana de izao feno fahatezerana feno fikisitinana zany am'izao a vanim-potoana izao. Ary ahoana nefa ny ampirina sy ampilamina am'zany de zay le resantsika eto hoe asa ny fanahy io. Kristy nanome an'izany ka misy fitaizana zany apetraka ao anatin'izany. Rehefa manana zany faharipo zany de atsapa-fiadanana ao amin'ny tokantrano zay misy atsika. Na ny zanaka ara de atsapa-fifaliana ary indrindrandrindra anana fitahiana mihitsy izy eo amin'ny fitombony sy ny fivelana satria ny ankizy a izay miaina ao anatina tokantrano rindra sy milamina de zao tena hitondra ny fiainana izy a ary ivelana. Fa raha vao anatin'ny fikorontanana kosa tsy hainy mitondra ny fiainana. Ary zay ny fitaka ataon'ny devoly mba hatonga ny tanora zany tsy hitondra ny fiainana de rehefa any tokantrano izy vao mainka korotana ambony ambany a ny tokantrano a izay misy azy ireo. Ary zany no andrandray ny zanaka, zany no andrandray ny ankizy de ny mba hatsapahan'ny fifaliana ary indrindraindrindra fiadana satria ny tontolo anie misy atsika anie de tontolo efa enjany ty tontolo ty. De ao atokantrano ihany mba nanany antoka fa izy vao mivoaka ny ivelany tsy manana antoka izay mahatonga hoe raviraviizan'ity tontolo ty ny tanora atsika am'izao fotoana zao. Satria tsy manana antoka izy ao atokantrano de raviraviizan'ny zavatra omeny ty tontolo ty am'izao karazana gadokira, karazana fomba fiainana manahirana. Ary iny averina ihany fomba fitafy am'izao nge tena manahirana. Ny fomba fitafy am'izao nge tena tsy resahany rehetra fa ty fomba fitafy zao maherisetra. Tsika zany raha vao miteny hoe maherisetra de fomba fiteny fa ny fomba fitafy am'izao maherisetra be ny fomba fitafy. Noho izany raha toa zany ka miaina ao anatina tontolo mikikika lava, mitretrena lava, mitabataba lava de inona ny zavatra hitranga
ao amin'izany tokantrano zany. Fa izao rehefa fanandriamanitra ny miasa dia anome an'izany faharipo zany izy afaka miaritra. Le faharipo zany de hoe misy fiaretanao. Kanefa ahoana hoe ity miaritra ity za ve le azaka zany efa elany eretako tsy mba hiaritra zany. Marina tokoa zany raha ny tontolo ao atraiza tokoa moa zany ny ahafahana miaritra. Fa raha anaranao ny dingana izay nandehanantsika teo ary zay moa tonga hoe faharipo ny resahana ty de zao hoe lay dingana eo fiarahana am' Jesosy izy io. Le dingana amin'ny fiarahana am' Jesosy. Ary zay fiarahana am' Jesosy zay zay ihany ny vahaolana. Fa ito tontolo ty ane ianao raha mifantoka amin'ny tontolo tsy ampanota daholo. Ary zay mahatonga ny hoe zao le iainana am'izao fotoana zao. Mbola mahery vaika ary tena mivandravandra mihitsy ara le fiasa mpanjakan'izao famaizina zao de ny devoly zany. Satria raha maheno ny vaovao ianao de tena mahatsiravina ane ny zavatra ianao. Tsy misy vidiny intsony, tsy misy lanjany intsony ny olombelona. Famonoana, fitondrantena mahatsiravina, ny herisetra ara-nofo, ara-batana, ara-tsaina, ara-pitenenana. Zany ane ny manjaka. Fa izao ity vokatry ny fitiavana amin'ny alalan'ny faharipo ity de io de tena ilaina vavaka izy io satria tsisy maharitra. Ny tontolo mantsy zany zao tontolo misy atsika ity mampiditra atsika anatin'ny zavatra maika. Fa maika ho aiza nefa. De zay mahatonga raha vao zay nao tena de tsy afaka hiaritra. Tsy ahoana moa ny anana faharipo amin'ny zavatra maika. Angana ary. Ahoana ny anana faharipo ao anatin'izany. Ka le tontolo mihitsy manimba kanefa io zany misy mpanoatra anankiray antsoina hoe Carl Jung de milaza an'izao mihitsy. Ny rotoroto tsy devoly fa tena devoly mihitsy. Ny rotoroto tsy avy amin'ny devoly fa tena devoly mihitsy ary zay mihitsy. Tsy avela andinika, tsy avela heritreritra satria raha vao mandinika de mety hoe misy zavatra tsy mety. Ary zay mahatonga ianao rehefa mividy zavatra any an-tsena tsy afaka mandinika am'le maimaika fa rehefa tonga andratrany andinika hoay tena tsisy ty zavatra mividiko ty. Ary zay ty tontolo misy atsika ity. Ka raha vao tsy mitanina zany tsika de izao mitokantrano mihitsy mikorontanina. Ary zay mampatonga ny hoe zao nge ndray mpianakaviana variana any amin'ny asany any, ndray mpianakaviana koa variana am'izay asa manarana de tsisy mifampiresaka ntsony amin'ny zanany. De zay no mampatonga ny hoe am'izao zany jereo tsara samy mandinika ny zavatra misy. Zay mampatonga ny hoe voagejan'ny telefona am'izay ny ankizy am' satria efa tsisy fampiresahana. De tonga de mahazo ny tontolo izy ao anatin'ny telefona iny. Ao tokantrano na misakafo raha mbola eo le telefona. Ary zany lay sary misy am'izao vanim-potoana misy atsika zao. Nama de makaiza. Ianao nge taloha zany rehefa tonga ianao de reny ny ankizy miazakazaka miatsamitsamy fa izao nga misy an'izany tsy fantany akory raha tonga ianao fa izy eo amin'ny telefoninao. Zany hoe misy fiovana fototra mihitsy zany napetraka ty tontolo ty. Ka raha vao tsy mitandra antsika, raha vao tsy mahataka, raha vao tsy mahatsikaritra an'izay de lasa mametraka fepetra diso tsy hanampy an'ireo zanakitsika. Tsy hanampy an'ilay vadinao. Amin'ny fepetra zay apetraka hoentina mandrindra sy mandamina ny toe-javatra. Noho izany mila mahay miaiky. Ary io moa fitaka atao ny fiarahamonina ty le tsy manaiky ho diso. Fa mila mahay miaiky. Satria ny fahaiza miaiky dia anisan'ny tena zavatra ilaina am'izao fotoana zao manaiky ho diso. Ary ianao raha manao manaiky ho diso dia hanomboka hanina faharipo. Fa raha vao tsy manaiky ho diso tsy hanina faharipo zany satria anery ny toe-javatra ifanaraka amin'ny sitraponao sy ny eritreretinao. Fa ny fanaikiana ho diso dia hanina faharipo izay afaka hiatrika ny toe-javatra. Aiza nefa nahazoana an'izay de tsy maintsy Jesosy rery ihany. Jesosy ilay naharitra ny fijaliana sy ny fahoriana, no kapohina, no lefona, no fantsina. Fa toy ny ondry mona manoloana ny mpanety azy. Voalaza mihitsy anefa nanonompany Jesosy. Ngaisina maly.
ary zay no mba hampitaina hoe nyreo izay milaza ny tena ny fa kristiana, ireo izay miamby tena hoe kristiana. Hatra iza manahoana ny fomba fiteninao, manahoana ny fomba firesakao. Voalohany indrindra ianareo mivady, firesanao amin'ny zanakao. Ary rehefa nivelany any amin'ny fiangonana izay misy anao, ary io zava-doza io fiambona io, ary tena zava-dehibe ny miaina ny vokatry ny fitiavana, ny vokatry ny fanahy dia ny fitiavana izay miseho amin'ny alalan'ny faharipo, satria io tena ilaina io. Rehefa manana faharipo dia miova ny fifandraisam-pianakavy. Zay mantsy hoe tsika miezaky ny ametra fepetra fa ny fiovavam-po mbola tsy ao, ary zava-pony ireny. Ary zay koa fitaka ataon'ny devoly, ataony mametraka fepetra tsy mifanaraka amin'ny zavatra zay tokony mamaritra fepetra tsy mifanaraka amin'izay tokony ho izy. Ary zay ny ilaina ny fiasan'ny fanahy masina, satria rehefa miasa ny fanahy masina dia hitarika anao amin'ny marina rery. Zay ny ambaran'ny Jaona 4:17. Ary fiasan'ny fanahy io dia tena zava-dehibe, zava-dehibe satria mampiaiky voalohany indrindra ny fahotana. Misy ilay mpanoatra kristianina anankiray dia manoatra tahaka an'izao: raha ny teny tsy misy faharipo no atao aminao dia aza mamaly araka izany fomba izany. Averiko izay mandeha ilay teny fa zava-dehibe ary mila azo takatra tokoa izany teny izany. Raha ny teny tsy misy faharipo no atao aminao dia aza mamaly araka izany fomba izany. Ary zay zava-misy eto amin'ity tontolo ity, zay ny fandrika ilay fiovana fototra. Satria ny fomba fiteny amin'izay le tsy manana faharipo zany dia lasa mety fomba fiteny mandratra, mahery vaika. Fa raha toa kosa ilay teny izay manana izay faharipo zay dia hisy akony any amin'ny fo izany. Ny ohabolana 5:12, ohabolana 5:12 zao afaka ny teny. Ny famaliana mora dia mampianana fahatezerana mafy, fa ny teny maharary mahatonga fahasosorana. Io teny io zany mila mitandro antsika amin'ny fomba fiteny. Ny fomba fiteny, ny voambolana ampiasaina dia anisan'ny manampy be lehibe zany amin'ny fifandraisan'ny ankonana. Io mantsy tena sarotra izy io, satria misy dia samy manivaiva, mamingavinga. Ianao ray aman-dreny rehefa namingavinga dia ho avy koa ny ankizy amin'ny fotoana androny, amin'ny fotoana izay ahafahany manao an'izany. Tsisy mampianatra an'izany akory fa ny fomba fiteniko no lasa fomba fitenin'ny zanako. Ary eo indrindra hoe aoka samy andray ny teny ao am-po amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina amin'ny fahazavan-tsaina izay le izy. Ka ny vahaolana dia izao hoe mila mivavaka, mila mivavaka mba amelana ny fanan'Andriamanitra anampy ampitombo an'izay faharipo, ary mbola hihoatra kokoa ilay faharipo ananana mba ahafahana mampivelatra ny fisehon'ny fitiavana amin'ny tokantrano tsiraray avy indrindra ao amin'ny fianakaviana. Ka izao na inona fahasarotany toe-javatra misy dia izao ny safidy andeha araka ny fanahy, ny safidy andeha araka ny fanahy, satria nomena anao koa ny safidy, nomena ny safidy, nomena ny tsiraray avy ny misafidy, fa tsy hanara-po amin'ny asan'ny nofo. Verina foana zany le fahazavana ny nofo sy ny fanahy, satria hitantsika fa vokatry ny fanahy ny faharipo. Raha toa ka hiainana izany dia hanampy ny ankonana anana fifandraisana tsara, ary lasa ho fitahiana lehibe ho an'ny tokantrano ny fiangonana misy anao, ny fiarahamonina misy anao. Noho izany angatao amin'i Jesosy ny ananana faharipo, mandraisa fanapa-kevitra
iaina ny vokatry ny fanahy dia ny faharipo anio ary eo koa tsapanao zany zay. Eny ary andeha iroso amin'ny fanonona tolombavaka isika ka rao zao tolombavaka izao izay tokony ataon'ny mpianakavy ny amin'ny fangatana fifandraisana amin'i Jesosy. Ray malala ny an-danitro mangataka aminao izay hanome anay faharipo anio. Ampio izay hanana faharipo isan'andro ao an-tokantranonay. Ary engana izay hanana faharipo amin'ny olona rehetra mifanerasera aminay anio. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zava-dehibe ny vavaka. Ary amin'ny alalan'ny vavaka no mifandray amin'ny Kristy isika. Andendray ary isika hiditra ao amin'ny karazana fanontaniana izay ahafahan'ny mpianakavy miaraka mba mifampidinidinika. Ka ao anatin'ireto fanontaniana reto dia samy mandray anjara satria tonga dia fampiarana avy hatrany ny amin'ny dinika rehetra izay ataontsika eto anio. Dia ao anatin'ireo fanontaniana ireo zany ianao dia samy mamaly arak'izay fahatsapana. Ary io koa zany tena zava-dehibe ilay fahatsapana dia mba valio araky ny fahatsapanao zany ireo karazana fanontaniana ireo izany. Ny faharipo dia vokatry ny fanahy satria dia eo zany samy mba miresaky ny azy. Naneho faharipo tamin'ny afo Jesosy rehefa inona nataon'i Jesosy nanehoana zany faharipo zany. Ireo olona hafa amin'ny baiboly izay nanana faharipo dia inona izy ireo inona nataony. Sarotra amiko kokoa ny manana faharipo rehefa eo koa zany tena ilaina miresaka anio satria izay moa tsy mpianakavy mantsy manahirana miresaka anio fa zao zany mba miainao anatin'izao anaty fiarahan'ny vavaka izao tsika mba efa mio amin'ny fo dia mba afaka miresaka hoe tena sarotra amiko ny manana faharipo rehefa zao zavatra mitranga. Ireo zavatra manampy hanana faharipo tena resao zay. Ny fotoana iray nananako faharipo tamin'ity herinandro ity dia izao rehefa iny dia anisan'ny resao zany satria manampy ny hafa amin'izay. Afaka mifanampy hanana faharipo bebe koa isika amin'ny alalan'ny io zany tena ilay fiainam-pianakavy mihitsy tena mety mihitsy miresaka tsara an'io. Mivavaha misaotranao Andriamanitro amin'ny fanampiana hanana faharipo amin'ity herinandro ity. Dia inona ilay zavatra tianao ho takiana. Zava-dehibe zany zay. Ary ity fananana faharipo ity dia tena ilaina ary mandamina zavatra betsaka eo amin'ny fiainan'ny ankohonana isika. Andeha anasanao mba hivavaka ho famaranantsika ity fotoana ity. Vavaka isika Ren'izay an-danitro misaotranao izay satria afaka niaraka taminao. Ampio izay Jesosy malala mba hanolotra ny fonay ho anao mba hahafahanay tena manana zany faharetam-po zany satria sarotra ny manana zany vokatry ny fitaka ataon'ity tontolo ity. Aoka hiasa ao anatin'ny fo mba hahatonga anay hanana fifandraisana bebe koa aminao ary hatsapa zany faharipo izany ka isy firindrana eo amin'ny tokantranon'i Israely dia na eo amin'ny ray aman-dreny, eo amin'ny mpivady zany, eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary eo amin'ny samy mpiray-tam-po mba hahatonga ny firindrany fiainan'ny ankohonana isehon'ny voninahitra tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Gasitany eo nanaraka hatramin'ny farany an'izao fandarana izao mbola manasanao noho ny toy ny manaraka indray dia Jesosy anie ampitoetra ao anatinao ny vokatry ny fanahy izay miseho amin'ny fitiavana dia ny faharipo izany. Mandra-pionao.